Lasa miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny fanesorana amin'ny Asany ireo solombavambahoaka izay anankidimy be izao amin'izao ankehitriny izao ka maro sahady ny fantaniana izay mipetraka amin'ilay manao hoe nahoana ireo solombavambahoaka sasany izay samy tsy tonga nivory ihany no tsy Sahy Nokitihina tao anatin'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandrondroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha solombavambahoaka no tena iompanatsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mampikony no esorina ilay chef Cisco izay niady tamina talenitsekoly taoriany ady sy daroka izay nisy teo amin'ny chef Cisco tao mampikony tao sy ilay talenitsekoly avy ao ampasimatera dia tsy maintsy noasorina tsy ho lehibe ny farim-piadidina fampianarana andriamatoa Sarlehibe mihaja izay chef Cisco tany an-toerana teo aloha fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny gouvernementan'ny fanavaozana izao fanapahan-kevitra izao midika izany fa tsy ho ataony rehetra fialkalofana izany ao ambadika an'izay asa mandraharaha izay ary tsy azo atao ihany koa ny mikasitanana na mandratra olona na dia misy aza izay hoe disadisa eo amin'ny samy mpiara-miasa izay fahombiazany Madagasikara sy ny voaka malagasy ny fihonan'ny général Nesorina izay ministry ny fanajarenany tany sy ny fananantany sy ireo masovo frantsay anisan'ny natahorany voaka malagasy ny tsisy ny fahatokisana sy ny fialan'ireo mpamatsy vola taoriantolona ho an'ny fanavaozana voasoroka izany noho ny paikady matotra izay napetraky ny gouvernemanta amin'ny joro ankehitriny nisy araka izany ny fionan'ny masovo frantsay Araho sy ny mpanolontsaina voalohan'ny masovo frantsay ary ny talelefitry ny AFD Florian Monnier tamin'ny ministry ny fanajarenany tany sy ny tany ary ny raharahantany général de division Nesorina tao amin'ny bureau ministera anosy tamin'ny andro ny 14 janoary 2024 niompana tamin'ny fanohizana ireo tetikasa izay efa nisy toy ny padev voalohany lalankely telo katedo sy ny maro hafa sy nampivelarana misimisy kokoa ny fiaraha-miasa ny fihonana mba hisy fiantraikany mivantana sy azo tsapahin-tanana amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miasa eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy araky ny voalazan'izireo hatrany no resahana andresa izany tokoa ny hany afainganana ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo sy ny hijerena manokana ny fifandraisan'ny tanan-dehibe ireo sokajy lehibe na grande ville sy ny tanan-dehibe izay sokajy salantsalana na ny ville intermédiaire mba hisi ny vokatra mivaingana ara-toekarena mba hisitrahany voaka malagasy ny vokatry ny fiaraha-miasa izay ho ataon'izy ireo midika izany fa tsy mikely soroka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary mitady ny hirika rehetra sy manao izay fomba rehetra ary ezaka rehetra mba hampandeha ny raharaha ary mba hitadiavana vahaolona maharitra izay tena mipaka amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra ao anatin'izao fotoana ny fanavaozana izao aingane mba ho tena fanavaozana tokoa ny zavatra ho isy fa tsy sanatria akory fanavaozana ty sarisary ao anatin'izany rehetra izany andao amin'izay ho resantsika ity resaka mahakasika solombavambahoaka ity satria lasa niteraka resabe mantsy izy ity amin'izao ankehitriny izao HCC anteny miram-pirenena Depute 5 avy amin'ny faritra izany hoe sisy tany no nesorina fa tsy Sahy Nokitihina kosa ny ao Antananarivo renivohitra izay ao faritra Analamangao io ny fantaniana izay mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nataony Depute Milavonjy Philobert izay filoha lefitra fahafito dia nivoaka ny didy ny HCC izay manala ireo depute misa 5 eo anivon'ny anteny miram-pirenena ireo tsy iza moa izay fa lalao Antananarivo izay voafidy tao mahajanga voalohany Joseline Rahel Hanta izay voafidy tao Diego voalohany Roberto Tinuka izay voafidy tao Toliara voalohany Soflira Prinsia izay voafidy tao Analalava ary Amady izay voafidy tao Mitsinjo manavakavaka ny fitsarana avo sy ireo zay nandray fanapahan-kevitra momba ny fanesorana ireo depute anankidimy ireo ary tsy hita taratra ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fampiarana ny lalàna ao Madagasikara mibaribary ny fanaovana ny mizana izay tsindrinila amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra hoy ny mpanara-baovao
raha naneho ny heviny fa depute lany tamin'ny faritra izay amin'ny sisiny avokoa ireo Nesoriny ACC ireo ary tsy sahy nandray fanapahan-kevitra momba ny Naivrahololdinina lantorakotomanga ary raha tsy vahiny izy ireo arahantsika eto ny mety ho toy n'ity raharaha ity aoriana kely eo asa tena ho Sahy handray fanapahan-kevitra eo anatrehan'izay rehetra izay tokoa ireo rehetra izay tompon'andraikitra ao anatin'izy ity sa ireo izay sombam-bahoaka izay voafidy tany amin'ny sisiny ihany no sahin'izy ireo handraisana an'izay fanapahan-kevitra n'izy ireo zay tsy ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ireo olona ireo ny olana fa ny fisiny fanavakavahana eo amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra ao Madagasikara kanefa ny fanavaozana no hirahiraina sy andrasana amin'ny tompon'andraikitra isanambaratongany ho hiatrany ny olom-pirenena raha maneho ny heviny manoloana an'izao rehetra izao azo hitarafana ve izany fa mety matahotra ireo sombam-bahoaka izay voafidy tao Antananarivo renivohitra izany ireo rehetra tompon'andraikitra any an-toerana any amin'izao fotoana izao ary raha toa ka mikitika an'ireo sombam-bahoaka voafidy tao Antananarivo ve izany mety ahinany sy ny korontana ao Antananarivo renivohitra ao io ny fanontaniana izay mipetraka iny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao manoloana an'izay fanapahan-kevitra izay satria toa tsy voakitika ireo sombam-bahoaka izay voafidy tao Antananarivo renivohitra tao manoloana an'izany rehetra izany ka andrasantsika ara ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra manoloana an'izay tsikera sy fanamarihana izay nataony olom-pirenena rehetra ao an-tahozoratserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao asa raha hiova amin'ny heviny ihany izay fanapahan-kevitra izay niraisin'izy ireo zay asa raha hijanona eo amin'izay ireo depute anankidimy izay tsy maintsy Nesorina amin'ny asany ireo amin'izao ankehitriny izao izay fanapahan-kevitra noraisiny fitsarana avy mombalanam-panorenana izay azo lazaina fa niavaka izany ity fitondrana ny fanavaozana ity satria maro ny zavatra izay tsy fahita firy nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny no nasahin'izy ireo nandray fanapahan-kevitra amin'izao fitondrana ny fanavaozana izao aingany mba ho Sahy handray fanapahan-kevitra amin'ireo rehetra izay tokony andraisana an'izany avokoa ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao mba hialana amin'ilay resaka manao hoe fanavakavahana misy ny hoe tombo sy ala izay amin'izay mantsy tsy misy ny eo ambonin'ny lalàna fa fehezin'ny lalàna avokoa ny olon-drehetra izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia amin'ny rarosoa